Ry avana malala ampifaliana trano no azontsika miona tozo indray fampizary Mofonaina amin'nytian'io ity. Mbola voalohandohan'ny taona moa zao zava-dehibe zany niavatra miaina antsika azontsika miaraka mitompo amin'ity taona 2024 ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana ny famondram-po avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika ary ny fitarefa masina. Amen. Alatsinainy 9 Janoary 2024 imanjena antsika aloha hevitra hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha ary hidera sy ankalaza an'Andriamanitra isika. Miderahany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay famondram-pony. Mideran'Andriamanitra avy indrindra fa mandrakizay famondram-pony. Miderany tompon'ny tompo fa mandrakizay famondram-pony. Izy rery no mpanao faganga-dehibe fa mandrakizay famondram-pony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena fa mandrakizay famondram-pony. Izay mamelatra ny tany ambony rano fa mandrakizay famondram-pony. Amen. Mihobia Jehovah ry tany rehetra. Mihobia Jehovah. Ubio manompoany Jehovah amin'ny fifaliana. Ubio mankanesa eo anatreany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatra reo fa Jehovah no andriamanitra. Mihobia Jehovah ry tany rehetra. Mihobia Jehovah. Ubio manompoany Jehovah amin'ny fifaliana. Ubio mankanesa eo anatreany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatra reo fa Jehovah no andriamanitra. Izy no nanao antsika. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olo misy ondry fiandriny. Midina enda amin'ny vavahady. Midira amin'ny fisarana ary eo akiazany amin'ny fiderana. Kalaza ny anarany fa tsara Jehovah ary mandraky izany famindrampony. Ary miatra amin'ny taranaka faramandimy ny famahinany. Andeha hivavaka isika. Ry'Andriamanitra rairay be voninahitro, mendrika anao ny sotra sy ny tera ary ny laza. Eny ny voninahitra mandrakizay no inaranao masina sy ny fampanantenana no maninao anay. Ka azonay mahatoky anao, azonay mamelaka amin'ny fiainanay ampelantananao. Tompo, malohany zany rehetra zany dia mahatsiaro ny tenanay izay fampanota, ko noho ny fahotanay dia mamindrafo aminay. Mamelany elokay, saso madio zay mba fakely kardio zay mba fampahotana. Feno mifanao masina ary zay, raha indray ny Mofonaina indray ho afatra ho anay amin'ny titolo andro ity. Anaran'i Jesosy Kristy novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny Mofonaina ho antsika amin'ny teny ity ry havana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 1:20 dia 9 Pasifika hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
ary tonga ny anankiray tamin'ny enjely 7 izay nanana ny lovia 7 dia ireo nitondra ny loza 7 farany ka nanao tamiko hoe avy ety dia asehoko anao ny ampakarina vadiny zanak'ondry ary ritondra tamin'ny fanahy ho any tendrombohitra sady lehibe no avy izy ka naneo any tanàna masina dia Jerosalema avy tamin'ny tendrombohitra any an-danitra sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy ny famirapiratany dia tahaka ny vato soa indrindra dia tahaka ny vato jaspi mangano any toy ny vato kristaly ary manana manda lehibe sady avy sy vavahady 12 izy ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12 ary misy anarana voasoratra eo dia ny any fierena 12 amin'ny zanak'Israely eo Atsinanana vavahady 3 eo Avaratra vavahady 3 eo Atsimo vavahady 3 ary eo Andrefana vavahady 3 ary manda ny tanàna dia misy fandrehana 12 ary misy anarana 12 keo dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminao hatrany ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika ilay mofinaina ho antsika. Ny mofinaina mivakina tamintsika teo ry havana ny Apokalipsy 2:1-7 dia maneho indrindra ilay fonenana mandrakizay. Mino fisino fonenana mandrakizay io isika kristianina. Io ilay antsoina hoe Jerosalema vaovao. Ary zany mahatonga antsika tsy hamoy fo tahaka ny sasa manoloana ny fahafatesana satria misy fiainana ambadika ny fahafatesana. No inona? No io tanàna masina mamirapiratra io. Io tanàna mamirapiratra io ny 20 Anisany mipavaka azy ry havana ny fahamasinana sy famirapiratany voninahitr'Andriamanitra eo aminy araka ny fahitana naseho an'i Jaona apôstôly. Atao hoe masina izy satria foana tanteraka sy tsy misy ao amin'izany tanàna izany intsony ny fanoherana an'Andriamanitra. Tsy hanana anjara lova ao fanjakan'Andriamanitra mihitsy izay rehetra manohitra an'Andriamanitra. Ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fiainana araka ny tenin'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny fanamasina no ananantsika fanantenana honona ao amin'ny fonenana marak'izay ao fanjakan'Andriamanitra io. Ary zava-dehibe zany ry havana ny amin'ny hoe zany ilay tanàna masina mamirapiratra. Fa izao no ambara amintsika misy toerana ho an'ny olona rehetra ao, misy toerana ho ao, misy toerana ho anao koa. Ary zany ry havana nomeny ity tenin'Andriamanitra fonenana marak'izay ity. Efa nolazaina teo aloha ny fipetra takiny amin'ny olona ho tafiditra ao amin'izany tanàna izany. Izany akory tsy midika hoe voafetra ho an'ny olombitsy ny fonenanao. Amin'ny lafiny ilany ny isa 12 dia manondro ny firenen'i Israely sy ny apôstôly ny 14. Izany hoe mampifandray izay voalaza ny testamenta aloha sy ny testamenta vaovao. Fa amin'ny lafiny iray faharoa kosa ny isa 12 dia milaza fahafenoana na fatanterahany asa an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Ka ny asa-panavotana ataon'i Kristy dia afaka mandray olona marobe avy amin'ny fiainana rehetra sady misy toerana ho ampino rehetra maneran-tany amin'ny taona rehetra io tanàna masina. Fampanantenana lehibe ho antsika ry havana zany ambarany Jaona ny amin'ny fahitana nasehon'Andriamanitra azy ka voasoratra teny boky ny Apokalipsy ity. Azontsika manomana ny mandrakizay tsika tokoa zany ny amin'ny tanàna masina mamirapiratra, ny amin'ny toerana ananantsika anjara ka ezahantsika ao amin'izany. Ray izany ry havana aza no mandinika ny tenanao dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Andeha vavaka isika. Andriamanitra misaotra no mofinainany menao anay zay manambara ny amin'ny fanantenana kristianina ny amin'ny fonenana mandrakizay dia ilay tanàna mamirapiratra toerana ho an'ny olona rehetra dia ilay Jerosalema vaovao. Misaotra anao zahay fa menao zany finoana ny amin'izany ka hahafanay manomana ny tenanay. Tompo, vavaka aminao zay ao amin'ny firenenay. Taio zahay, ianao malala zay heveranao amin'ny firenenay ka tanterao zay heverinao famasoa dia mifampanjakana ny fankatiavana sy mifampandrosoana izany firenenay izany. Mivavaka aminao zay ho an'ny marary, hitahinao ireo manana andraikitra amin'izany ka hampaherezanao azy hanatanterahana ny zavatra rehetra. Ampionanao ireo manamanjo, androanareo marefizikiolona sy ireo sahira. Taio ny fiazakazahanay, ny asa fivelomanay, ny fikasanay, ny fianarana, ny vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy ilay mpiaro anay ary efa nampianatra ny koa ny vavaka manao hoe ranay eo izay any an-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehona anio izy anona sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitaonanay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery
ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fotoana riavina nitsodrana totra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamiram-pitra ny taviny aminao ny Jehovah ka midra fo aminao. Anantra ny taviny aminao ny Jehovah ka menao ny fiadanana. Amen. Teo n'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.